roso amin'ny sehatry ny fandraharana arabola ankehitriny. Isan'ny vahaolana ny fanamafisana ny fanabeazana arabola manomboka eny amin'ny sekoly isan'ny ambaratongany eny. Yves Richard. Manana anjara toerana goavana amin'ny fampiakarana ny tahan'ny fandraharana arabola eto Madagasikara, ny tanora ankehitriny, isan'ny lara-pamena amporosihana azy ireo hiditra anatin'izany ny fanamafisana ny fanabeazana arabola. Ireto tanora ety amin'ny université ety ireto no heverina ary azo antoka fa ireto no hoavin'ny firenena rapitso aravakapitso. Ireto no hitondra ny firenena, ireo no ray aman-dreny ireo atsoatsy dia dieny zao izany dien'izy mbola ety amin'ny université ety izao dia efa taritira sahady atoro ny lalana izay tokony hoe hidirany amin'izay fidirana ao anatin'ny resaka hoe bancarisation zay. Tokony ampifanarahana amin'ny fivoarany sehatry ny fandraharana arabola maneran-tany ihany koa ny tolotro mena ny mpanjifa indrindra ny tanora. Ankoatra ny fanafanganana ny fifanakalozana, tokony isy fiantraikany amin'ny fanatsarana ny arikarena faoben'ny tolotra roso hoy ny Mpahay toe-karena. Hafana zany reny manao fifanakalozana tena vola be da be zany arak'izay azo atao, ary hafana koa zany mahazo ny ataontsika hoe traçabilité de la transaction zany, mba hafana miaro amin'ny mety ho blanchiment d'argent na hoe vola maloto izy tsika. Ary indrindra izay traçabilité zay dia tokony isy koa zany ny organe zany anankiray na sampandrarana anankiray izay natao mihitsy zany hanara-maso sy hijery an'ireny fifanakalozana amin'ny alalan'ny monnaie virtuelle ireny. Tontosa teny Ankatso androany arak'izany ny famelabelarana naray nady hevitra momba ny fikirakirana vola amin'ny finday ny arahana tamin'ny ministeran'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ho fanatsarana ny fandraharana arabola indrindra ho an'ny tanora malagasy.